Miarahaba ho anao izay manaraka ny televiziona malagasy amin'izao alina izao to anatin'ny fandarana Fiarovam-pirenena indray isika hitondrana anao ny vaovao manodidina ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Anisany nanatrika ny fivoriam-be izay nitanterahana tany Inde ny tao anatin'ilay hoe aéro India ny ministry ny Fiarovam-pirenena ny général Rakotonirina Risara izay nampisehoana fa mirahina anatratra ny tanjona amin'ny Fiarovam-pirenena ireo nosy ny firenena manodidina ny ranomasimbe indiana ary mampiseho ihany koa ny fiara-miasa entina miady amin'ny coronavirus. Makasika izay no hitantsika ao anatin'ny fandarana fa eo ihany koa ny fitetezana ny faritra sasany teto Madagasikara izay nahitana ny famondram-pibekoana eo amin'ny fitantanana ny toby miaramila teo ihany koa ny fampahafantarana ny lehibe ny etamazorn'ireo tafika bebekoa ny makasika ny rafitra vaovao ny tafika malagasy amin'izao fotoana izao indrindra fa ny nitondrany fanampiana ho an'ireo izay miaramila ao anatin'ny fanatanterahana ny asa izay fa ny amarantsika ny fanadiadiana dia ny fankalazana ny andro ny manambonina lefitra teny anivo ny insoa izay nanovana ihany koa ny fanevany sekoly andawary. Mirahina anatratra ny tanjona amin'ny Fiarovam-pirenena ireo nosy sy firenena manodidina ny ranomasimbe indiana. Nanatrika ny aéro India andiany 17 tany Inde ny ministry ny Fiarovam-pirenena anehoana izay fiaramentana amin'ny rehetra izay indrindra fa ny fiomanana ihany koa amin'ny ady amin'ireo ambana maro lafy izay iraisan'ny firenena manerana amin'izao tontolo izao. Ao anatin'ny fanavaozana ny rafitry ny tafika malagasy maro ny fiovana ho hita amin'ny tafika anapakabaka. Ny fanisina ny rafitry ny fiorana malagasy ary anisan'izany ny tafika anapakabaka izay nisorana manokana ny filoha republika Andry Pirenena Rajoelina izay namelona indray an'izany tafika anapakabaka zany tao amin'ny fampitaovana amin'ny hélicoptère sy ny roplanina amin'ny olontsika zany ary indrindrandrindra ny fandraisana ao tanatin'ny dia filakevitry ministre ny fametrahana ny atao hoe base aérienne 213 any Arivomamo izay dinina voalohany amin'izany famerenana n'izany tafika anapakabaka zany ankoatra ny fampitaovana izay nataony firam-panjakana tarihan'ny filoha republika sady filoha faratapony folo amin'ny zany aérontsika zany afahantsika mijery ihany koa ny firenena indiana eo amin'ny lafiny aéronautique zany sy amin'ny lafiny fitaovana rehetrarehetra mifandray amin'izany resaka aéronautique zany ary azontsika jerena ihany koa amin'izany ny fomba afahantsika hoe miara-miasa amin'izy ireo satria isika dia efa mametraka ihany koa anatin'ny fanitsinany rafitry ny tafika anapakabaka ireo fitaovana izay nomeny filoha firenena Androzoela nodiny filoha firenena hoan'ny tafika anapakabaka afahantsika koa ihany koa manana tafika anapakabaka iarovantsika ny sistantsika iarovantsika ny firenensika ary afahantsika ihany koa manome tanana ny vahoaka malagasy amin'ny fiarovana azy ireo amin'ena amin'ny sy ny fananana. Fampiratiana ireo fitaovana rehetra manodidina ny tontolon'ny fiaramanidina piady sy mpitatitra avy ao Inde sy ny firenena maro maneran-tany no hita. Tanterahana isaky ny 2 taona kosa ny fampiratiana toy izao izay nahatratra ray sy 100 ireo mpampiranty tamin'ny ity andiany 17 ity. Tanjona tamin'ny diany délégation malagasy nijery ny fitaovana afahana manofana miaramila malagasy sy anatsarana ny fiarovana ny firenena indrindra ny sistan'ny Madagasikara. Nahitana ireo vokatra farany avy amin'ny orinasa mpanamboatra fiaramanidina sy fitaovam-piadiana ny hetsika. Nahaliana ny ministry ny Fiarovam-pirenena nandritra ny fitsidiana ireo tranoeva ny fitaovam-piadiana arifomba sy arloha misy kamera sy radar ary ny simulateur de vol anatsarana ny traikefa sy ny fahaiza-manao ireo mpanamory fiaramanidina eto anivon'ny tafika malagasy. Ho amafisina hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny firenena malagasy sy India izay efa hita soritra hatr'izay toy ny fanomezan-tanana nataon'izy ireo nandritra ireo loza voajanahary nosedrain'i Madagasikara tamin'ny ranobe tamin'ny taona 2024 lasa iny. Toy izany ihany koa ny fandalovany sambo piady indiana tany antsiranana nanomezana fiofanana ho an'ny tafika an-dranomasina malagasy. Ho
fanamafisana ny fanavaozan-drafitry ny tafika malagasy izay dia tsy mitsahatra manao fitetezam-paritra ny lehibe ny etamazorony ireo tafika, manazava ny fiovan-drafitra indrindra fa ny fandrindrana ny asa ao anatin'izany amin'ireo miaramila manerana ny nosy. Ny fanaraka mitatitra tonga ny aminay ve ny indrindra fandrimpahalemana zany resahana eto, fandrimpahalemana sécurisation rurale ateo ny faritra raha izay faharoa koa afahana koa maka le tena hoe inona marina ny zavatra tsy mety a, inona zavatra azo renina atỳ amin'ny faritra teo. Hatreto ngamba aloha dia mety misy ihany vinavina avy any amin'ny commandant zay DPS ka amin'ny direction fa eto zany zay andinika amin'ny Pirenena. Efa naiza naiza no toerana misy ahy dia mampatsiahy foana hoe ny fandrimpahalemana na eo ambanivohitra na eo an-drenivohitra tsy vitan'ny tokana. Ary eo ka tsika tsisy reare mihitsy hoe chef district rery mahavita an'io na commandant zay DPS na gendarme na police rery fa mifanomezan-tanana zay zany tintako hoe mahomby indrindra. Teo ihany koa ny fifamindram-pibekoana ho an'ny Morondava, Toliary ary Andilamena ho an'ireo lehibe ny vondrona. Fepetra takina ato anatiny fitantanana ny filohan-da. Rehefa misy manambonina ambony anankiray na vita fepotona fiasany dia fanao ny manolo zany ho an'ny fibakio mpitantanana. Izany koa dia mirosotsy kelikely any amin'ny atao hoe fanovandrafitra eto ny filohan-da izay efa nokasaina nataontsika nandritry ny rotona lasa ary ao anatin'izany ritsika marotonga ny taona 2020. Mila mizatra ny miaramila zao irosotsy kelikely any amin'ny atao hoe famindra mpitantanana ao anatin'ny fanovandrafitra. Raha izay dia nanentana sy nanafatrafatra omaly amahalehibe ny etamazorony tafika mpiara-miasa aty toerana, ohatra aty amin'ny faritra Menabe aty. Makasitraka ny ezaka vitan'izy ireo manentana sady milaza fa hoe ny tsara sy mety indrindra dia fiara-miasa ny telotota. Ino moa le telotota? Ao ny force de défense et de sécurité. Tafiditra amin'izany ny miaramila, police Pirenena, gendarmerie Pirenena, zay natao FDS aloha. Dia manaraka an'izay ireo autorité locale zay nandray anay ampahamendrena ny gouverneur omaly, hitantsika koa ny chef district, reny natao hoe autorité locale. Ary ny fahatelo fa tsy ny kely indrindra dia isika malagasy ponina naty amin'ny faritra aty. Chef de section, de sergent, maçon, Rakuti. Chef de section, agora aqui com Gina, esse é a sua temporada de Gina, sergent e Pirenena, Malfadi.
ihany koa ny lehibe mpitantana ny vondrona vonjovona kolonel Andriamitatsoa ny onja no komandy vaovao. Ny vondrona vonjovona moa zany dia vondrona isan'ireo zandry indrindra nefa kosa mandray andraikitra mafy indrindra zany satria sady miara-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo izy no miparitaka koa indrindraindrindra no ilany antsinanany Madagasikara iny. Misy tokoa ireo famindram-pibaikoana teo amin'ny ho lafo teo aloha ary ao anatin'ny sehatry ny fanovandravitra avokoa no natrehantsika androany. Manamaivana ny faingiry firiana iainan'ireo vahoaka manoloana ireo loza voajanahary ny vondrona vonjovona ny tafika malagasy. Atsaraina bebe kokoa ity vondrona ity ao anatin'ny fiovandrafitra. Isaraka izany ho lafidimy vaovao iparitaka any amin'ny faritra hafa mba ahafahana manakaiky vahoaka hatrany sy mamonjy aingana azy ireo amin'ny fotoana ilana izany. Mitoy ihany koa ny fanoloran'ny lehiben'ny tamazoriny retafika vatsy fanohanana ireo miaramila mamitahiraka. Nahazo ny anjarany indray ny teto amin'ny DZMPA Tsorono Mandidy no tolorana vary amin'ny taonina sy voamaina. Dia manafatra ilay tiako tenenireo tsy maintsy tonga ny anaty vilany miaramila ireo. Jery ny fiaina sy maha-olona miaramila ny tompona andraikitra ambony fa tsy mame baiko fotsiny. Amin'ny anaran'ny général chef d'état-major ny tafika sy ireo mpiaradia amin'ny rehetra état-major Andohalo miaraka amin'ny gouverneur amin'ny Bongolava dia manolotra reto vary reto sy ny voamaina ho an'ny ZRPS Charlie eto moa ny commandant ZRPS vary 2 tonnes dia voamaina 75 kilos. Nanamarika ny fiandohany ity volana febroary ity kosa ny fahavalo amin'ny 50 taona ny sekoly manambonina lefitra Ensoa Antsirabe. Ivo ny fankalazana ny teto izay niavaka tamin'ireo lanonana samihafa. Miarabantsika manambonina lefitra rehetra manerana nosy izahay no izao fahavalo amin'ny 50 taona nankalazana ny fety manambonina lefitra izao. Mirary soa ary manafatrafatra ny hoe aoka itsika tsy anao volongita amin'ny fandray tendro. Amreo manohitra ny fivoarana misy eto nivony tafika malagasy. Mampahery azy ao amin'ny asa rehetra izay ataony ary indrindrandrindra ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra amin'ny Fandaharana zany fotodrafitrasa sy fampianarana zany. Ary dia misaotra antsika rehetra koa na metanana ary manentana indrindra ireo mbola afaka metanana amin'ny fanatsarana ny sekoly. Raha ny tantara tokoa mantsy ny 2 febroary 1770 no niforona teto Antananarivo ny compagnie de commandement et de l'instruction na ny CCI izay lasa Ensoap ny sekoly ary nifindra tao Antsirabe tamin'ny taona 1770 lasa école nationale des sous-officiers de l'armée anarana isalorany mandrakizao. Inenina niova ny anarany sekoly raha intelo kosa niova toerana Antananarivo, Fianarantsoa ary Antsirabe. 50 taona teorina ao anatiny fanavaozana ny rafitry ny tafika malagasy niova ihany koa ny faneva ny sekoly izay natolotra nandritra ny fankalazana ny andro ny manambonahitra lefitra. Nasina ny mari-pamantarana ny sekoly. Le drapeau est le symbole vivant de la nation, celui de notre indépendance et de notre souveraineté. La restructuration au sein des armées nous a conduit au changement de drapeau en y insérant l'insigne de l'Insoa.
izay ny fanolorana ny fanion ho an'ny olafy. Ny famindram-pahefana ny lehibe ny olafy teo aloha sy ny vaovao. Ohatra enina amby efapolo avy amin'ny septambra sy mitafika tamin'ny 1 oktobra 1 janoary 20 sy 10 dia novaina olty manatrika tsikitia ny fanevan'ny olafy ny fibaikona sy ny fitantanandrara eto amin'ny sekoly. Andrea Malala Vero Davidson eto Tavanaka dia voatendry isolo toerana any kapitaine any Varsolana Patrick eto Kaviako ibaiko ny olafy ny fibaikona sy ny fitantanandrara eto amin'ny sekoly. Andry ankinany tafika malagasy ny manamboninahitra lefitra na laintsona hoe pilier de l'armée noho izany manana ny kalitaony manokana mifanaraka amin'ny vaninandro ankehitriny ny rafitry ny fampianarana amolavolana ireo mpianatra manamboninahitra lefitra. Notsofindrano teto ihany koa ireo mpianatra manamboninahitra lefitra manokana andiny fahatelo na ny SOS 3 mitondra ny anarana vanja izay 20 izy ireo. Antonia! Ia vanja! Sagana! Itoroa! Ao mety tsara anarana zany! Efa ao anatin'ny fiofanana ihany koa amin'izao fotoana izao ireo miaramila efa amperinasa hiakatra galona toy ny BMP2, BMP1 ary ny CM2. Amin'ny malanonana miaramila azy niavaka hatrany ny matso lehibe.
Tsy ny fampianarana ihany no natao matianina fa natao manara-penitra ihany koa ny ao anatin'ny sekoly. Maro noho izany ireo fotodrafitrasa no atsaraina sy no avaozana toy ny bâtiment 241 casernement, ny bâtiment 216 OPS, ny bâtiment réfectoire ary ny kianja filalaovana tenisy izay fiara-miasa avy amin'ny positra malagasy ho fanohanana ny sekoly amin'ny sekoly Pirenena manamboninahitra lefitra azy. Sekoly tokana mpanofana manamboninahitra lefitra eo anivon'ny tafika ny SOA, ny targetrany fahalalana, tanindrazana no sady mandray anjara asa hafa ary miaramila ihany koa. Amin'ny mahandry ny tafika malagasy azy dia modely amin'ny fitondran-tena sy ny fanarahana fitsipika ny manamboninahitra lefitra. Tamin'ity 2015 taona ity nisy ny mariazy ifobe teto anivon'ny sekoly. Mpivady ara-dalàna, vita soratra, ara-panjakana izy ireo no amasinina ihany koa nanoloana ny altara. Makasitraka anao niaraka taminay tao anatin'ny fandaharana Fiarovam Pirenena loha hevitra hafa indray no resantsika amin'ny fanadidina manaraka dia manome fotoana manaraka indray ianao matoa.